Samy nanangonany iraky ny mahery fanadediana sy vokatra avokoa moa ireo taranja ara-panatanjahantena nandraisana anjara tamin'ity AJF ity. Isataratsika izany aloha ny eo amin'ny baolina kitra. Ny taranja baolina kitra no nahitana mpandray anjara betsaka indrindra. Nandritra ny lalaon'ny AJF 2017 natao tany Tomasina, i Toliara sy Tomasina moa no nandrombaka ny medaly volamena ho an'izany taranja baolina kitra izany. Ny taranja baolina kitra no nahitana mpandray anjara betsaka indrindra nandritra ny AJF 2017 izay nisy hatrany amin'ny 30 teto amin'ny kianjan'ny munisipalin'ny Tomasina no nantanterahana ny lalao famaranana rehetra nafana ny ambiansa ho an'ny mpanohana. Teo amin'ny sokajy veterary dia voaositra tompotaka 2017 ny AS Maki avy any Toliary manao akanjo mavo rehefa nandresy ny Jirama Fianaratsoa tamin'ny isa 2-0. Teo amin'ny sokajy jeune kosa indray dia voatazon'ny Papetrano ekipan'ny penitentiaire na Drapta Tamatavy ny Amboara resany teo amin'ny famaranana ny Croix avy eto Antananarivo tamin'ny isa 2-0. Lasany zareo ho anivon'ny tahirim-bola Panjakana. Ny etetsy Antaninarenina kosa ny Amboara ho an'ny sokajy mixte izay nandresy ny MGS tamin'ny isa 2-0. Sokajy super vétéran norombahan'ny primature ny Amboara rehefa nandresy ny M2 paty izy ireo.